effectivement, il y avait eu plusieurs réunions qui ont été entamées avec le Premier ministre qui est aussi en charge du ministère de l'Environnement et des Forêts concernant le trafic et surtout l'exportation illicite des bois de rose à Madagascar. En ce qui me concerne, moi je disais que, parce qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est que plusieurs points de stock un peu partout à Madagascar diminuent sur place. Donc ça en profite quelques responsables dont j'en suis totalement contre. Donc il faut voir comment éradiquer, comment stopper justement ce genre de trafic afin qu'on puisse mettre en vente évidemment les bois qui ont été saisis par les forces de l'ordre et aussi les responsables des collectivités décentralisées. Zavatra mahagaga anie dia ny hoe ny mijery an'ilay hazo miena eo am-pitorana ve zany no mahafinaritra ny tompona andraikitra sasany, sa zay mihitsy no arovana ao anatin'ilay izy, sa hoe isiany fivarotana mangarara mba ho fantatry ny vahoaka malagasy hoe reto misy stock, andro misy stock voalaza hoe 7500 randin ohatra, dia avy eo lasa 5000, dia ohatran'izay miena am-pitorana ilay izy ka zany zavatra ny tokony hosoroana ny tokony andraikitra amin'ny vatana, satria eo ny Prime Ministre anie izay ministre ny environnement, eo ihany koa izay tokony andraikitra rehetra isaky ny isatsokaziny efa nanome toromarika mba hijerevana akaiky an'izy io mba hamahana ny olana mba tsy hisiany zany hoe trafic, satria dia miasa andro manalina misy sambo indray tonga ary misy sambo indray lasa ary ka zany zavatra ny tokony hojerevana akaiky mba tsy hisiany ny toe-drara sy toe-javatra ohatran'izay. Raha midina toatr'izao inona ny projet mety andrahoana ny volazy? Efa voaresaka io ary efa voadinika niaraka tamin'ny misy an'ilay comité de pilotage, efa voadinika ihany koa niaraka tamin'ny Prime Ministre sy ny tompona andraikitra maro isan-karazany ny hevitro dia nampitaiko tamin'izay hoe hoentina hividanana fitaovana ho an'ny mpitandro ny filaminana aloha voalohany indrindra eto a Madagasikara, ary ny faharoa dia hoentina ihany koa anampiana ny mpitandro ny filaminana amin'ny ampahany, hoentina hisécuriseny ny fifidianana izay ho ataontsika fa amin'ny ampahany betsaka dia hoentina ampitaovana satria maro ireo toerana izay 4x4 ny hoentin'ny malaso mangalatra nefa ny mpitandro ny filaminantsika dia tsy manana na moto azy ka hoentina indrindrindrindra ampitaovana amin'ny fomba mangarara sy madio, ary na ny fomba appel d'offre nanaovana anazy ary dia mangarara hoe reto misy an'reto azo reto dia atao fatapoko fatapirenena nisy an'izany azo amidy zany dia atao appel d'offre international, amin'izay koa ny mpividy azo ho any ivelany mba tsy hitady lalana any ambanin'ny tany izy izy ny fitenenana fa mba hijery kosa amin'ny tena hoe zavatra manara-dalàna ny hivarotana an'izany azo zany. Fa ny comité de pilotage moa io mijery an'izay ary izay ny toromarika efa nomeko tokony mijery malalaka ny fanaovana an'izay zavatra.